sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Izay ito amin'ny fandaharagna dia fary miarahaba anareo tratran'izao alahady fa 7 mandavantaona taona by izao. Mbola tsara anareo jiaby ary ankasitragny ny fagnaranareo ity fandaharagna mamitsika ity ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianaragna avy amin'ny ray aman-drenitsika no amezagna atsika eto niany toy ny mahazatra atsika isaky ny alahady koa asaigna ampitiavagna anareo hagnaraka zegny hatramin'ny farany. Ny vakiteny masina voalohany nalaigny tamin'ny boky voalohany Mpanjaka toko fa 7 ny andininy faefatra ka hatramin'ny andininy fahavalo. Tamin'ny zany andro zany i Elia nandositra ny atezeran'ny Jezabela ka nandroso lalana indray andro tany anefitra ary nonomby tany izy nipetraka teo ambanin'ny kofafafambohitra anankiray dia nangataka ny hofaty nanao hoe ok zay. Alao am'izao ny haiko tompo o fa tsy tsara no ny razako aho. Dia nandry izy ka natory teo ambanin'ny kofafambohitra. Fa indro nisy anjely nanohina azy kosa nanao taminy hoe miarena ianao ihinana. Nijery izy ka indro tao amin'izay niondanany nisy mofo nendasina tamin'ny vato noafanena sy rano iretavoara ary efa nihinana sy nisotro izy dia nandry indray. Fa tonga fanindroany indray ilay anjely ny tompo nanohina azy sy nanao taminy hoe miarena ianao ihinana fa lavitra loatra ho anao ny dia alehanao. Dia niarina izy nihinana sy nisotro ary nandeha 40 andro sy 40 alina tamin'ny hery azony tamin'izany hanina izany ho any Oreba tendrombohitr'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra. Semana tuna, si uno ne sune, sempre no ar.
Tsiangetaheta Tsiangetaheta mandrakizaye Sai manatona tsy ononentsony Sai minoma Tsiangetaheta mandrakizaye Lasai kanara faisa minuae Umanana ni fianan Ti manampiafarana Lasai kanara faisa minuae Umanana ni fianan Ti manampiafarana Izamu numufu nifia apainana Izamu numufu nifia nana Unitu Semanatuna Siunonitsune Shaikmirua Tsiangetaheta Tsiangetaheta mandrakizaye Semanatuna Siunonitsune Shaikmirua Tsiangetaheta mandrakizaye Sakama verna tuku Saniteniku Unitumpu Ramalashana bavik Shabina nasi Sakama verna tuku Saniteniku Ramalashana bavik Shabina nasi Izamu numufu nifia apainana Izamu numufu nifia nana Unitu Semanatuna Siunonitsune Shaikmirua Tsiangetaheta Tsiangetaheta mandrakizaye Semanatuna Siunonitsune Shaikmirua Tsiangetaheta mandrakizaye Minufamana kusarasinarau Unitumpu Uvansisiyan Mapirayanarau Minufamana kusarasinarau Uvansisiyan Mapirayanarau Izamu numufu nifia apainana Izamu numufu nifia nana Unitu Semanatuna Siunonitsune Shaikmirua Tsiangetaheta Tsiangetaheta mandrakizaye Semanatuna Siunonitsune Shaikmirua Tsiangetaheta mandrakizaye Ratukanyandro farany hatsanga kuverna Unitumpu Mihinana ny nofo Sy misotro ny rako Ratunga ny andro farany hatsanga kuverna Mihinana ny nofo Sy misotro ny rako Izamu numufu nifia apainana Izamu numufu nifia nana Unitu Semanatuna Siunonitsune Shaikmirua Tsiangetaheta Tsiangetaheta mandrakizaye Semanatuna
Siunaretsuri Salminua Siangetae Amandra Kisha Ny vaky-teny masina faharoa taratasy ny masindapoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Efezy. Toko fahaefatra ny andininy fahatelopolo ka hatramin'ny toko fahadimy ny andininy faharoa. Ry kristianina havana, aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanasiana tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana. Esory aminareo rehefa mety ololom-po, fahatezerana, avinirana, fitabatabana, fitenenan-dratsy ary asomparana. Fa oka ianareo samy alemy fanahy amin'ny namany avy ka ifampiantra sy famela eloka, toraka ny namelan'Andriamanitra anareo ao amin'ny Kristy. Koa oka ary anahaka an'Andriamanitra toy ny zanaka malala ianareo ary mandehana amin'ny fitiavana tahaka ny Kristy izay nanolo-tena tamin'Andriamanitra noho ny fitiavany antsika, mba hosorona mampanatitra manimpofona amonjy antsika. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno izy mampiavagna. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno izy mampiavagna. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny sy fanambaragna. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny sy fanambaragna. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno izy mampiavagna. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno izy mampiavagna. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny sy fanambaragna. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny sy fanambaragna. Ny evanjely ary naregny tamin'ny evanjely masina nosoratan'ny Masinda Joany ny toko fahenina andininy faraika amby efapolo ka hatramin'ny andininy faharoa amby dimampolo. Tamin'ny zany andro zany ny monimonina tamin'ny Jesosy ny Jody satria izy nanao hoe zaho no mofo velona izay nidina avy any an-danitra. Hoy izy ireo, moa tsy Jesosy zanaky Josefa va ity izay fantatsika ny ray aman-dreniny, ka ahoana ary no anaovany hoe nidina avy any an-danitra aho? Fa namaly Jesosy ka nanao taminy hoe aza mimonomonina ianareo, tsy misy olona mahay manatonahy akory raha tsy tomin'ny ray izay nanirakahy, ary izaho anangana azy amin'ny faharandro. Voasoratra ao amin'ny mpaminany hoe ampianarin'Andriamanitra izy rehetra, koa izay rehetra nahare tamin'ny ray ka nianatra taminy no manatonahy. Tsy dia hoe nisy nahitany ray akory, fa ilay avy amin'Andriamanitra no hany nahitany ray. Lazaiko marina dia marina aminareo izay mino ahy no manana ny fiainana mandrakizay. Zaho no mofonaina. Nirazanareo ny hinana ny mana tany anefitra, nefa maty ihany. Tsy toy izany ny mofo nidina avy any an-danitra, fa tsy ho faty izay mihinana azy. Zaho no mofo velona izay nidina avy any an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity, dia ho velona mandrakizay izy. Ary ny mofo izay omeko dia ny nofoko ho fiainan'izao tontolo izao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, amin'izao alahady faha 7 mandavataona izao,
dia mbola toizasika ny fandalinana ny toko fahenina ny masindazoany zay fampianarana nataony Jesoa mikasika ny Eukaristia. Fantatrasika fa ny salasala be dehibe ireo olona vahoaka marobe zay nanodidina azy raha nahita azy nampitombo ny mofo araha nanomboka ny fampianarana mikasika ny mofinaina izy. Tadiditsika sara ny tenin'ny Jesoa tamin'ny alahady lasa teo izay manatonay dia sionona isony ary izay mino ahy sy angetaheta isony ka izay mandray ny ay dia izao no mofinaina nambarany sy miambahambary fa izy no mofinaina nanahirana anireo nanodidina azy izay teny izay satria manambara fa izy tokoa no mpamonjy, izy no Mesia. Ka ireo anefa dia maso n'izao tontolo izao no nizereny an' Jesoa ka rehefa niteny an'izay Jesoa hoe izao no mofo velona zay nidina avy any an-danitra ary raha nilaza Jesoa fa izy ny mofinaina mahavelona ka izay manatonay sy honona isony ary izay manatonay sy angetaheta isony dia taitra izy ireo satria sy maso mpinona no ny nahitany an' Jesoa ka nahatonga azy ireo iroso anambara an'izay finoana izay ka andraisany ny fahasoavana avy amin'izany finoana izany fa mason'izao tontolo izao fahendren'izao tontolo izao no ny banjinany an' Jesoa zay miarabelona aminy dia izay natonga azy ireo nilaza hoe moa sy Jesoa zanaky Josefa va ity zay fantasika ny ray aman-dreniny ka ahoana ary no anaovany hoe nidina avy any an-danitra aho dia izay tokoa ry kristianina havana raha mbola mason'izao tontolo izao no iandiniasika ny fiainansika raha mbola ny mason'izao tontolo izao no entisika mivelona ny finoansika dia azagaga isika raha sy afaka ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ary dia hoy elanela ny mandrakariva ny finoana sy ny fiainana andavanandro ka lavitra amin'ilay ohatra napetraky ny masimbavy Terezy sy ny ray aman-dreniny vao nandalo teto amintsika isika na ho an'ny fiainana voatokana izany na ho an'ny fiainana eo anivon'ny fianakaviana eo anivon'ny fiarahamonina sika na aiza misy asika raha mbola sy ao amintsika ny masom-pinoana dia azagaga isika na dia mazoto mivavaka aza fa sy manao ny asan'Andriamanitra izay tokoa no naverimberina tamintsika raha tamin'ny alahady lasa teo ary zay no lazain'i Jesoa raha nisy nanontany azy ina ary no asan'Andriamanitra ny asan'Andriamanitra dia ny mino ahy mino an'Andriamanitra ary mino an'izay ny rainy de Jesoa Kristy ary zay no nazahoana ny fiainana mandrakizay ary dia zay no mbola ampianariny asika androany raha milaza Jesoa manao hoe aza monimony ianareo tsy misy olona mahay manatonay akory raha sy tomony ray izay tokoa ry kristianina havana ny fanatanterahasika ny asan'Andriamanitra dia sy maintsy ao amin'Andriamanitra izy no mifidy asika izy ny loharano zay hoentisika maniraka ansika eo anivon'izao tontolo izao ary dia raha ao amin'Andriamanitra ry sika raha izy tokoa ny ombonantsika amin'ny ataosika rehetrarehetra dia enosika sara ny vakiteny voalohany izay ny tantarany Elia mpaminany Elia koa dia von'ny fakapanahy izy fantatrasika fa izy tena mpaminany mahery kanefa ny sy nanana fanetretena izy ka von'ny fisedrana ka rehefa nanana an'izay fanetretena natoky fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny miasa fa sy ny fahaizana na ny fananana an'izao izao ka raha izay tokoa ary no entina manatanteraka dia fantatra sika fa ampian'Andriamanitra isika ary dia izay no endrisika ao amin'ny bokin'ny mpanjaka nomen'Andriamanitra hery i Elia
ka raha nivavaka tany atendrombohitra izy, tany atendrombohitra masina dia niseho taminy Andriamanitra ary nomen'Andriamanitra sakafo izy. Izay tokoa ry kristianina havana, raha matoky an'Andriamanitra isika dia izy tokoa ny karakara asika. Ny tadiavin'Andriamanitra dia isika manao ny asany. Raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia izy no andry asika ary izy karakara asika, ikolokolo asika. Ary dia izay no ambarany Masindahy Paoly ao amin'ny vakiteny faharoa. Inona tokoa moa ny manao an'izay asan'Andriamanitra izay, manao izay nataon'ny Kristy, miaina tahaka ny Kristy araka ny voalazan'ny Masindahy Paoly, mandeha araka ny fitiavan'ny Kristy. Ka raha mandeha araka ny fitiavan'ny Kristy isika dia sy ny masony izao tontolo izao no hoentisika manatanteraka ny ataosika rehetrarehetra, fa masom-pinoana. Inona moa ny dikan'izay ho masom-pinoana izay araka ny voalazan'ny Masindahy Paoly dia sy inona fa ireny fomba sika taloha reny dia esorisika ao amin'isika ao, fa hiezaka kosa isika hiala amin'ireny lolopo, fahatezerana, fahavinirana, fitabatabana, fitenenan-drasy ary ireny asoparana maro isan-karazany reny, fa hiezaka kosa ifamila heloka, ifananatra, ifanontoina, ifanohitoina mba ny mason'Andriamanitra tokoa no entisika mijery izay miseho amin'isika sy ny manodidina asika. Ary amin'izay dia ifankatia tokoa isika, andeha tahaka ny fitiavan'ny Kristy ary sy lavitra ansika amin'izay ireny herisetra ireny. Ry kristianina ava malala ho enganeny fahasoavan'Andriamanitra ho anivosika tokoa, ka mba ho masony n'Andriamanitra, masom-pinoana tokoa no izeresika ny fiainansika, ka amin'izay ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro tokoa isika sirairay avy. Ry Jesosy zokinay eo, ianao tonga eto anivonay manambara sy miambahamba fa ianao tokoa no mofonaina mahavelona, ary izay mihinana anao mandray anao dia ahazo ny fiainana mandrakizay. Omeo anay ary lay masom-pinoana, ahafahanay mahita anao mandrakariva ary ahafahanay mandray anao ary mitondra anao eo anivonay mandrakariva. Ampitomboy ny finoanay ary ampianaro izahay alalan'ny ray, amelomany ao anatinay ao ny tena fitiavana, ka tonga anay koa izara fitiavana amin'ireo manodidina anay. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izy roantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izy roantsika sanandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy